Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni Fampalalambaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Tsy tokony asiana devitra intsony ny voalazan'ny lalàna momba ny fizakany filohandry Rajoelina ny zo-pirenena vahiny hoy ny mpanao politika Bara Fatrolazandroany. Miankina betsaka amin'ny filoam-perinasa sy izay ampahany rafi-pitsarana nisy ny filaminana na tsy eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanazavana. Samy manizingizina avokoa ireo kandida miisa roa izay nandrotsaka ny antota taratasy firatsahako vodiana teny amin'ny HCC Androany fa tokony hananja ny voalazan'ny lalàna ny filohandry Rajoelina manoloana ny fananany zo-pirenena frantsay. Ny solombavambahoaka Razafy Andro fa Jean Brunel avy amin'ny antoko politika madio sy ny solombavambahoaka Maskola Mali no tonga nanatitra ny antota taratasy tamin'ity Androany ity. Mbola hiakatra ambony 2 ariary ny bidon 20 litatra amin'ny rano any Ambovombe Androy amin'izao fotoana raha toka tsy tomombana ny lafin'ny famatsiana hoy ny solombavambahoaka avy any an-toerana. Tranga izay anamafy ny olana sy ny fahasahiranan'ireo mponina indrindra ny kere hoy ny fanazavana ka tokony hijerena va olana matotra. Mangina tanteraka ny tsenan'ny fivarotan-kena ao Tomasina nanomboka androany maraina. Ny fampitadiavana hatry ny mahaly manerana ny tsena rehetra ny henan-kisoa sy ny henomby vokatry ny fitokoana nataon'ireo mpandrara sy mpikirakira hena any an-toerana manoloana ny fahafantaran'izy ireo fa efa lafo tamina orinasa sinoa ny toerana famononomby sy kisoa ao Cité Canada. Any ivelany mitaky ny anaovana fanambarahana amin'ny fankatoavana ny voka-pifidianana ny avy amin'ny fanoherana ho Gabon ankehitriny. Ho azy ireo ny kandida notoanany Albert Rondo Oussar no nandresy ary lany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena raha toka efa voafatra ireo miaramila fa amin'ny alatsinainy izao no hanao ny fianianana amin'ny mahafilohan'ny teteza mitaziny General Brice Nguema taorinina kanin'ireo tafika ankery ny fahefana. Raha ovetrany ary ny andindinireo. Akafaliana indray tomoko lasy tomoko avy nisy diako ny tokantranao amin'ny ity alina ity aterina ny araba ary manasanao ampitiavana tsy sarika aminay ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao hanomboantsika ny fotoana avy hatrany dia volana septambra isika izao hitondra sarina amin'ny politika eto Madagasikara izao volana vaovao izao. Ny eran'i Madagasikara etsy andany no efa miresaka ilay zo-pirenena tokana zo-pirenena frantsay ananan'ny filoha Rajoelina resaka mandindina azy araka ny lalàna io sairan-kevitra ireo pombazy anatantara ara-politika ny andro vitsivitsy ho avy ny matoan-dahatsoratra izao anina izao. Mandiso indray ny voalazan'ny filoha Rajoelina ny zavamisy sy ny resaky ny olona marobe any amin'ny faritra rehetra raha tsy tena fa tsy ilay fananany zo-pirenena tokana zo-pirenena frantsay. Nisy fotoana tsy ela akory izay no nilazany ilay taratasy 7 cm ananany materatany frantsay azy iny fa vao 50 kilometatra mialana Antananarivo dia efa tsy misy miresaka izany fananany zo-pirenena hafa izany. Diso indray ny filoha Rajoelina teo izay toerana na faritra andehanana miresaka sy velom-panontaniana momba io avokoa. Gaga ireo malagasy mpiray tanindrazana any amin'ny faritra maro ary tsy nanampy hoe nanafina ny marina tamin'izy ireo ity filoha mizaka ny zo-pirenena frantsay ity ary nitondra azy nandritry ny 5 taona. Tsy ny vahoaka Antananarivo ihany no miresaka sy mahatsiaro ho nanaovana famitahana goavana na haute trahison fa ireo izay naheno tamin'ny radio na maka gazety nijery télé ary mahazo vaovao amin'ny tambazotra ny tserasera. Raisy ny vahoaka any amin'ny faritra ho fanaovana tsinotsinona azy ireo ny filazan'Andriamatoa Andry Rajoelina fa vao miala 50 kilometatra Antananarivo dia tsy miresaka izany. Mifanohitra amin'izany anefa ny zavamisy andrehetrany. Miady hevitra ny lalàna mikasika azy io ny any amin'ny faritra. Fantatr'izy ireo tsara ny article 42 anatin'ny Code de la Nationalité izay andininy maleo tena ka tsy mifamatotra amin'ny andininy hafa velively. Tahaka ny vahoaka Antananarivo
miandry fatratra izay ambaran'ny ao amin'ny fitsarana momba io zom-pirenena frantsay, zom-pirenena tokana nanany filohan-kehitriny Andry Rajoelina io ny any amin'ny faritra rehetra. Efa maro raha teo, na olo-tsotra, na olom-boafidy, na mpanao politika, hatramin'ny fiarahamonim-pirenena no nanameloka io fananany filohan-kehitriny Andry Rajoelina zom-pirenena hafa io. Tsy araka ny voasoratra ny lalàna fotsiny ihany mantsy, fa ilay etika sy ny soatoavina ara-moraly mihitsy ny voatointoina amin'izany. Manaitra ny ampony rehetra izany, na ireo akaiky ny filoha Rajoelina izay tsy nitsahan'ny teniny aro azy aza, to tsy ny lobava intsony tato ato. Ny Prime Ministre Ntsay Christian moa tsy ny lobava mihitsy. Izy raha teo mampanontany tena hoe manana zom-pirenena hafa ihany koa ve, ka mizaka zom-pirenena roa, raha iray ihany sisa ny an'ny filoha Rajoelina. Tampina ve ny domy ka tsy manan-kambara intsony ireo mpiaro anjambany ny filohan-kehitriny. Miandry izay hafarany ny rehetra. Ny fanehoan-kevitra politika mahazo hafanana isan'andro. Tsy tokony asiana ady-hevitra intsony ny voalazan'ny lalàna momba ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zom-pirenena vahiny. Ho ny mpanao politika Bara Fatrolaza Androany miankina betsaka amin'ny filoam-perinasa sy izay fanapahan'ireo rafi-pitsaranany sy ny filaminana na tsy eto amin'ny tany sy ny firenena, raha ny fanazavana trany fanadihadiny Henri Florian. Ao anatin'ny 9 andro no ahitana fa tena mpiatra ny voalazan'ny lalàna ny mpitondra fahazakana, indrindra fa ny fahefampitsarana na tsy, ary ho hita io ihany koa ny tena fitiavan-tanindrazana aseho ny filoha Andry Rajoelina. Mazava ny voalazan'ny lalàna hoy ny mpanao politika Bara Fatrolaza Androany momba ilay andininy faharoa 20 momba ny code de la nationalité malagasy, fa tsy ho afaka mirotsaka ho fidina intsony ny filoha Andry Rajoelina noho ny tsy fizakan'ny intsony ny zom-pirenena malagasy. Araka ny feo mandeha amin'izao fotoana izao, ny ministry ny fitsarana no hanome ilay certificat de nationalité ho an'ny Andry Rajoelina izay teraka korontana hoetrany ity mpanao politika Bara Fatrolaza ity. Tampandalana Madagasikara aitsika zany. Ahoana raha olona tsy mahafeno amin'le fepetra amin'le candidature amin'le fametrahana taratasy mpifidiana 5 izay. Ao ny mampifidy anao amin'ny fokotany, ao ny certificat de résidence, ao ny etra, ao ny caution. Ao anatin'izay ilay certificat de nationalité. Tsy anananao io. Iza ny olona afaka anome an'io? Ny autorité compétente to araka ny fahalalako azy fa tsy nanome anazy. De hoe to misy article anankiray zany hoe ny ministre no hanome azy. Ka ny ministre ny place politique fa tsy juridiction compétente zay hoe fahefana mahefa hanome an'ilay fanamarinana taratasy fa tena malagasy marina ianao. Ka dia mino aho fa mba tokony eritreritra ihany zay olona hanome an'izay, na ny izany ministre zany rehefa tsy manao fangatahana izy, rehefa tsy mahazo ary amin'ny tribunal de première instance de mahagagaga zany rehetrarehetra zany de mety hitarika korontana ho an'ity firenena ty. Nefa azadino fa raha mbola zao fiainatsika izao ny voly tonga eto ny korontana na de herinandro fotsiny ary zao ary fa tsy zakatsika ny fiainana. Da mafisin'ity mpanao politika ety an-trano fa misy antony matony teo anivon'ny FFKM manao antsoavo tahaka ireny, ka tokony atsapatena ny filoha Andry Rajoelina mba tsy hisehoa ny trangan-javatra tahaka ny nisy tany Gabon farany teo. De hoaiza ty firenena ty ka antsoavo no ataoko. Andriamatoa président Andry Nirina Rajoelina. Ianao ihany no miteny hoe ny rahako dia tsy azo fafana fa raha malagasy mikorina ato. Nefa ianao vazaha taratasy. Mba sy fitiavana ihany zany ty le raha mikorina ao aminao mba hoe tsy hisy korontana ny vokatra anoho zay disadisa zay no hitondra ny ty Madagasikara ty any amin'ny korontana tsy mendrika ho an'ny malagasy mitsony. Dia za ndray amin'ny teny FFKM moaly hoe ray aman-dreny ireo Andriamatoa président mba ekeo ihany ny antso zay nataon'izy ireo moaly hoe malagasy samy malagasy mifampiresaka, mila fahamarinana ty tany ity satria ireo ray aman-dreny am-panahy reo de olon'ny fahamarinana. Tsy ngamba tsy andry an'Andriamanitra hiteny tsony ianao hoe Andriamanitra mihitsy no miteny zay vao hijanona. Araky ny eno manko de hoe amin'ny fahaenina ny volana septambra miakatra daholo ny mera eran'izao tontolo zao, eran'ny Madagasikara, dia anao ny fanambarana filatsako fidiny izy.
miangavy re tompoko no ny tombontsoa ambony ny firenena dia mba jereo ty gasikara malalatsika ty. Profo mitoaka amin'ny tenda fa tsy tokony hitantana ny firenena intsony ny filoha Andra Joel raha ny fahitana ny fivoahany ato taratasy izay mirakitra ny fizakany ny zopirenena Frantsay ireny ohatrany ny tiavana politika ity androany. Tsy hivina trano fa efanisy ny fanambarana izay nataon'ireo kandida hifaninana ho fidiana filoham-pirenena momba ny fizakany ny filoha zopirenena vahiny ity hatrany. Fa samy nanizigizina avokoa ireo kandida miisa roa izay nandrotsaka ny antota taratasy firatsahako vodiana teny amin'ny HCC androany fa tokony hanaja ny voalaza ny lalàna ny filoha Andry Rajoelina manoloana ny fanana ny zopirenena Frantsay. Ny solombavambahoaka Razafitsy Androfa Jean Brunel avy amin'ny antoko politika madio sy ny solombavambahoaka Masgola Mali no tonga nanatra ny antota taratasy tamin'ity androany ity. 10 andro mialohany fahataperany fotoana afahana mandrotsaka ny antota taratasy filosahako fidina ho an'ireo izay hifaninana ho filoham-pirenena. Miisa 4 hatreto ireo efa navita ny anatitra ny antota taratasy teo anivon'ny HCC raha ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana etsy Ambohidahy. Ho an'ny androany ny solombavambahoaka Razafitsy Androfa Jean Brunel izay natolotry ny antoko politika madio no isan'ny tonga nametraka izany teny antoerana. Nanamafy ity solombavambahoaka ity fa tsy miaraka intsony amin'ny vondrona IRD ny tenany ary namafisiny ihany koa fa tsy tokony azo ireo tsakafodina ny filoha Andry Rajoelina raha tena hanaja ny voalaza ny lalàna isika. Teny tanteraka ny antota taratasy ary efa voalo ilay antobola na voalo ilay caution. Miaraka fifidiana antsika izao ary mazava ho azy fa ny antoko politika madio no manolotra dia APM zany fantatra zany. Ny mpanara-baovao rehetra mahafantatra ary matory reto ray aman-dreny avy any amin'ny distrika Nikongo izay na voafidy ao solombavambahoaka tonga eto dia misy zavatra mifandroy ary misy zavatra tsy maintsy hitsanganana sy hojoroana ho tombontsoa ambony firenena. Efa nambarako ombeny tao fanehoan-kevitra izay nataoko fa tsy tokony hitarina ilay lalàna mazava ny voasoratra raha olona feno taona malagasy mangataka zopirenena firenena hafa ka azony zany zopirenena hafa zany dia miala aminy ny maha-malagasy azy. Tsy misy ady hevitra zany tompoko ary tsy tokony hitarina visy havanana fa mazava loatra voalaza lay 2/7 na le article 42. Ankoatr'izay nanatitra ny antota taratasy firotsako fidiana ihany koa androany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafeto ao anatin'ny distrikany Tsiombe Masgola Mali Marie Jean d'Arc izay filohan'ny fikambanana AMM na ny avotantsika miaraka i Madagasikara. Naneo ny fahavononany amin'ny fiatrian'ny fifidianana ity kandida ity na eo aza ny tsy fahatombombana hita amin'izao fotoana izao. Isan'ireo kandida nanao soni ny fanambarana iombonana izay nataon'ireo kandida hifaninana ihany koa ity solombavambahoaka Masgola Mali ity noho ny fahitany fa tokony anaradalana ny rehetra. Ny antony dia satria fanarahan-dalàna fotsiny tsy misy resaka hoe fankahalana fa raha izano hifidy hirotsaka ho filoham-pirenena dia ny zavatra ataoko voalohany indrindra dia ny fanajana ny lalam-panorenana izay misy fanajana ihany koa ny lalàna misy eto amin'ny firenena ary raha filoham-pirenena dia izany no tokony modely. Dia izay ny antony mahatonga nanapa-kevitra hoe misy zavatra anankiray iarahana hoe tsy tokony manana mangataka nationalité vahiny na tsy frantsay io na frantsay ny olona anankiray izay hitondra ny sy hitantana ny firenentsika satria ny antony manjary lasa tsy miaro tanteraka ny fiandrianam-pirenena Madagasikara fa lasa miaro zopirenena roa samy hafa. Ny anay koa nefa ny fantatray nefa fa be da be ny zavatra tsy tomombana ao anatin' zany fanomanana fifidianana zany raha tsy teny fotsiny ny fikarakarana ny eo anivon'ny CENI zany ny lisy mpifidianana nanaovana refonte tamin'ity taona ity. Eo ihany koa ny tsy fisiany solontenan'ireo kandida eo anivony raisa magaiky ny CENI manerana Madagasikara. Dia eo ihany koa ny fametrahana roanjato tapitrisa ariary ny caution izay ilatsahana irotsahana ho fidiana. Izay zavatra anankitelo izay no eritreretina hoe tokony any aloloha dia efa nanarina izay zavatra izay.
Tsy ampy ny fahavononana ara-politika izany ho an'ny CNI ireo rafi-panjakana samihafa na ho an'ny fanjakana amin'ny fanomanana araka ny tokony ho izy ny fifidianana ho ny kandida ho filoham-pirenena Nikiratsiraka. Efa maro ny fanazavany ny sosokevitra na roso azona fifidianana mangarara sy ekeny rehetra saingy izao ny zava-misy miariary ny tsy fahanarahan-dalàna sy ny tsy fahatombanana antony mampitombo ny ahiahy indrindra ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena. Fanampanazavana. Misy lesoka zany ao anatin'ny fanaovana ny listim-pifidianana satria raha ohatra ka ny fanaovana kajy iraisam-pirenena dia tokony eo amin'ny 5 tapitrisa eo ny isan'ny malagasy mifidy amin'izao nefa 2 tapitrisa monja ny voisan'ny CENI dia eo zany zay dia namerina ny sosokevitra zay efa namenay tany amin'ny Assemblée nationale hoe ovay io karaha-panondrotsika io. Ny karaha-panondrotsika tokony atao karaha-panondro biometrika amin'izay tsy misy manao doublon, tsy misy triplon, tsy misy quadruplon sady afaka mifidy amin'izay toerana zay misy anao fa tsy voatery hoe raha olona anankiray zao mipetraka ny Tosy dia miasa ny tsy haiko any Larbi moa zany no exemple nameko teo dia tsy afaka mifidy izy satria voatery miainga maraina ohatra miditra amin'ny fito izy miasa miainga maraina izy mbola tsy misokatra ny bureau de vote mody izy efa mikatona bureau de vote dia voatery lasa verozo le olona. Mila volonté politique raha misy ny volonté politique anaovana an'izay dia vita zay fa le izy moa raha tsy misy ny volonté politique dia tsy maninona dia hiatrika amin'ny fifidianana araka izay misy zay dia hiady araka izay azo atao ary miantso malagasy rehetra andeha hifidy mba hahafahana maneho ny heviny. Sahiran-tsaina ankehitriny ny vahoaka malagasy manoloana ny toetra ara-politika misy eto amintsika indrindra amin'izao fotoana fiomanana amin'ny fifidianana izao anjaran'ireo mpikaroka sy ireo tompona andraikitra no miara-mandinika mitady vahaolana manoloana izany araka ny faneho-kevitry ny FFKM omaly hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana. Sahiran-tsaina amin'izao fotoana ny vahoaka malagasy manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa ary indrindra eo amin'ny lafin'ny politika amin'izao fiomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Nanamafy ny eo anivon'izy FFM marana ny heviny fa tsy tokony atao tsinotsinona ny vahoaka malagasy miatrika ireo olana samihafa ireo. Azadino fa io koa moa le fomba fiteny hoe tany nisy olobe tsy maintsy zaza na ny vahoaka malagasy sahiran-tsaina ireo mpifidy zay heverin'ireo kandida ireo fa hifidy azy dia mbaramontsana valalaniny tsy mbola hoe le olo fidiny aloha ny mahavalalana azy fa le toetra raha misy mihitsy eto amin'ny firenena hoe zao ve irosotsika makany fifidianana efa miahany vahoaka hoe inona ny efa ranjao ka tsy mahadiso averimberiko hoe tsy mahadiso ny FFKM ny manao an'izany zavatra. Araka izany zava-dehibe ny fehi-kevitra noraisin'ny FFKM ny amin'ny fanentanana ireo mpisehatra rehetra ahay makalesona tamin'ireo lasa sy ny tantaram-pirenena ary koa ny sy ny fifampiresahana eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara. Everiko fa inona moa ny maharatsy ny fifampidiniana, inona moa ny maharatsy ny fifampiresahana indrindra fa amin'ny samy malagasy. Ny zava-nisy eto amin'ny firenena dia mametraka foana ny tantara na melo amin'ny fifidianana indrindra fahoriana amin'ny fifidianana dia makany amin'ny korontana tsika, makany amin'ny savoavorintsika mianakavy. Ka everiko fa hoe tonga ny fotoana mety miteny ny sasany hoe anao teo misy ny teny zany ange efa tsy mahagaga fa ngamba everiko hoe tsy hoe diso zany fomba fiteny zany fa ny hevitra moa samy manana ny azy fa raha amiko manokana dia io zany hoe zava-dehibe zany hevitra FFKM zany. Tia ivona isan'ny afatra lehibe narosony FFKM isoroana ny mety ho savorovoro amin'ny fifidianana ny fifampiresahana sy ny fifampiainona. Anisan'ny fanambarany FFKM ihany koa ny ananganana andro maso momba ny fifidianana satria everina fa ny kristianina dia misandrahaka hatrany amin'ny fokotany. Zava-dehibe ny fikarakarana fifidianana madio tena demokratika ahafahan'ny malagasy tena misafidy marina izay lalana. Ny ampirany kandida ho filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara amin'izao fifidianana ho avy izao tao Toliary izay tany Aviny no nanambarany filasakovidiny sy teny Randriana Soloniaiko Fanadihadiana Esperon Tormasonette Kolo Toliary.
omaly iraika amin'ny 30 aogositra 2024 no tonga teto Toliara iandrematoa sy teny Randrenasolo ny aiko niaraka tamin'ny vady aman-janany narahin'ireo mpanaradia azy nanao tafatafata tamin'ny vahoaka izy ka nandritra izany no nanambarany fa ho kandida hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ihany koa ny tenany satria mahatsapa fa liam-pivoarana ary tena mendrika fiainana tsaratsara kokoa Madagasikara satria mino aho fa ny fomba fitantanana ara-jara araka ny hitsy sy manara-dalàna no miantoka ny fampandrosoana ny firenetsika satria tsapako fa mila mpitondra maro saha volona mampihavana miaro ny harena sy mitsinjo ny hoavitsika vahoaka malagasy satria mahatsapa aho fa manana didy eo anatrehany tany sy ny lanitra mahakasika ny hoavy ny zaza madinika sy ny tanora maro manerana ny nosy satria efa nahazo ny tsodrano ny ray aman-dreny ara-panahy ara-jaza na eto atoerana na maneran-tany aho satria nahazo alala sy fanohanana fely tamin'ny vady aman-dranako sy tamin'ny fianakaviako aho dia manambara eto aho ho ren-tany ho ren-danitra fa hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fividianana fahasivy ny volana novambra izao. Araka izany miampy iray indray ny kandida hilatsaka hitondra ny Madagasikara amin'izao fotoana izao raha tsy hivina moa dia solombavam-bahoaka voafidy teto Toliara tamin'ny alalan'ny IRD iandrematoa sy teny saingy nahatsapa voafitaka toy ny vahoaka ihany koa izy raha ny nambarany. Wangina tanteraka ny faritra atsimo andrefana raha ny lisy mpifidianana no asianteny tsy mbola tonga eny anivon'ny fokotany ireo lisy mpifidianana vita fanavoazana hatramin'izao fotoana izao nefa atombotra ny fotoana hiatrehana ny fifidianana. Fa hotoizantsika ny lafim-baovao dia tsy mifanaraka amin'ny isan'ireo mpiasam-panjakana tokony hofanina ny fotodrafitrasa ananan'ny École nationale d'administration de Madagascar na ny ENAM no io voafetra ny isan'ny mpiofana raisina ho an'ny tompona andraikitra ny fampitomboana ny fahaiza-manao izay isan'ny ampinga iray anatsarana ny tontolon'ny asa-panjakana. Olona saina. Tsy ampy hoarina amin'ny filana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny ENAM na ny École nationale d'administration de Madagascar ny Androibe. Maro amin'ireo mpiasam-panjakana maniry ny anatevina ny fahalalana no tsy afaka misitraka izany no io fotodrafitrasa io. Maro ireo mpampianatra manam-pahaizana sy afaka mizara ny fahaiza-manaony eo amin'ny asa-panjakana sy ny fitantanana ara-panjakana araka ny fanadihadiana natao saingy mitaky fitaovana, trano sy ny maro hafa ny fanatanterahana izany. Ny fampitomboana ny fahaiza-manao ny mpiasam-panjakana sy ny fanarana ny rivo-pampandrosoana izay tsy azo hitovirana raha tiana ny anatsara ny fomba fiasan'ireo rafim-panjakana isan'ny tokony. Ny tanjon'ny firenentsika zany mba ho mendrika kokoa, mba ho amin'ny hoe fitantanana tsara tantana zany ny asam-panjakana. Noho izany ny mpiasam-panjakana dia tokony hampitombo hatrany ny fahaiza-manao amin'izany fitantanana ny asam-panjakana zany, zay ny tena tanjona anaovana an'io fiofanana io. Izy moa zany voafetra ihany arakaraky ny toerana zay no mametra azy. Ao anatin'ny matière zay ampiofanana andry zareo dia efa misy mankany amin'izay tanjona zay mba ho tonga any amin'ny sehatra misy zareo mba hiezaka foana anena zany kolikoly zany any amin'ny sehatra zay misy zareo tsirairay avy azy. Tsy ivina taoriny nazahoana ny fahaleovantena no nijoro ny École nationale d'administration de Madagascar voalohany ary teo ambany fiahian'ny université izy tamin'izany. Noho ny krizy ny 2017 nikatona ny ENAM ary taty amin'ny taona 2026 indray vao nisokatra ary École nationale de formation administrative révolutionnaire na ENFRA no niantsona azy. Taty aoriana niverina ho ENAM ary ny ministeran'ny asa-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy sy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no mpiay azy. Androany nivoaka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny ENAM Androibe ireo mpiofana misy 500 nahitana mpiasam-panjakana sy avy amin'ny sehatra tsy miankina nandalina momba ny marché public, administration territoriale, gestion publique.
hotaterina amintsika eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany makasika ireo lisy mpifidianana amin'ny faritra maro samihafa ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao fanoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity aloha dia mbola hiakatra ambonin'ny 4,000 ariary ny bidon ny 20 litatra amin'ny rano any Ambovimbe Androy amin'izao fotoana raha toka tsy tomombana ny lafin'ny famatsiana hoy ny solombavambahoaka avy any an-toerana tranga izay anamafy ny olana sy ny fahasahiranan'ireo mponina indrindra ny kereo ny fanazavana ka tokony hijerevana vahaolana matotra. Ivo Richard. Iamafy ny kereo Ambovimbe Androy ny farany toy izao raha mbany rotsakorana manomboka ny volana Novambra hoy ny solombavambahoaka avy any an-toerana. Antony manomboka lany ny tahirim-bokatra ampelantanan'ireo mponina amin'izao fotoana izao. Midangana ihany koa ny vidin-drano izay mbola hiakatra ny 2,000 ariary raha tsy misy vahaolana matotra. 1500 ariary ny bidon de 20 litres oui misy hatramin'ny 2000 ariary amin'izao tsika miteny zao fa tsy fantatro ny arakaraka ny ravitaillement stable le ravitaillement de mijanona io fa raha mikorontana le ravitaillement mety hiakatra io satria io mitahaka ny vahotra rehetra io tahaka ny vahotra rehetra ny rapport de demande et offre et demande quoi. Misy anankiroa le source akana rano misy ny raha ranomamy le izy rano eau douce dia alainy aty Manjary aty dia misy koa ao Ambovimbe ao akaiky ao amin'ny station de pompage ny AES ao atao Mahavelo fa le rano moa zany plus ou moins saumâtre fa tsy de mamy tsy mitovy ao rano Manjary zany. Mila miomana araka izany ny fitondram-panjakana sy ropsihatra hiatrehan'izay hoy ny solombavambahoaka. Isan'ny tokony hojerena akaiky ny fanomezana subvention bebe kokoa ny AES na ny alimentation en eau dans le sud izay mamatsy ny rano ny tanàna Ambovimbe. Misy olona na manana sakafo ary tsy misy rano no manana koa ny rano tokony ho subventionnena mafimafy kokoa ny AES au niveau na gasoil satria ny camion citerne efa misy an'izay nanome ny fanjakana nanome koa ny PNUD angamba izay efa misy camion citerne any afaka mamatsy rano ny any ambanivohitra eny fa ny problème ny AES dia ny tsy fampiny oentimanana amin'le gasoil satria tsy azo vidy amin'ny tena vidiny marina le rano satria lafo be tsy zakan'le olona satria ny gasoil hitanao ihany lafony gasoil fa misy seuil izay afa ivarotana io rano citerne io amin'ny vahoaka any ambanivohitra any. Donc ny tokony ho jerena zany amin'izay fotoana zay ny hanampina ny subventionnena ny AES amin'ny resaka gasoil ny pièces détachées ohatran'izay zay. Saika ny tapany atsimo Madagasikara no miandrandry izay vahaolana amin'ny lafiny famatsin-drano zay. Asa afa-tsika bary ankilany ho azo ambokatra hoy ny teo anivon'ny Conseil mondial de l'eau izay nanamafy fa mitaky fampiasam-bola goavana sy paikady matotra ny fanatsarana ny famatsin-drano. Antony hiakatra hatramin'ny 700 isanjato hatramin'ny taona 520 ireo olona tsy hisitraka rano maneran-tany ary voakasika manokana ny firenena afrikanina toa ny Madagasikara. Raha ny Ambovimbe manokana ireo manana enti-manana no afaka mampiasa rano araka ny filany. Voatery miaina amin'ny rano mandesy vovo manoloan'izay ny akamaroan'ireo mponina. Tranga izay mampitamitram-panontaniana ny amin'ny hoe mandroso sa miemitra tokoa ve Madagasikara amin'ny lafiny famatsin-drano tao anatiny 5 taona? Mipaka amin'ny fiainam-bahoaka tokoa ve ny politika sy mifodra-fitrasa natao raha tarafina amin'izao vidin-drano any an-toeran'izao. Isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fohy isika dia miverina tao aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Maizina be izany Marco boum mangina be izany Marco boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty resaka hoe inona moa zay fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy tsiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandrapahaveninao ny vidiny manontolo
ato baliky mamiratra no aviko. Tonga indray ny aorita Yama amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafizitsika mitondra hery sy tanjaka. Yama, ilay aorita manampy anao hiatrika ny tontolo andronao e. Yama, misy tsiro vanille, fraise ary coco. Tsara e. Natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Tavaverina somatsara tanaty ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isorana trano ianao tsy mbola misaraka ny fahita lavitra ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ijoro ary tsy anaiky ny endrika fanakorontanana misy mikasa amboly eto amin'ny firenena ny mpitandro ny filaminana araka ny fanambarana nataony Emonat na ny état major mixte opérationnel national teny amin'ny Tobira Tsimandrava io arivo ny fifidianana ihany no ahafahany vahoaka mampiasa ny fahefana omeny lalàna azy ary ijoro ny Emonat ho fanatanterahana izany raha ny fanazavana. Fanambarana ataon'ny mpitandro filaminana. Manoloana ny tety dratsy tiana volena ka hikasana ampifandrafiana ny samy malagasy. Izay mpitandro filaminana dia manao zao fanambarana zao. Voalohany, tsy misy lalana na fomba hafa akoatra ny fifidianana, ambaran'ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ahafahany vahoaka mampiasa ny fahefany isafidy izay olona tiany hitantana ny firenena. Tsy misy rafitra na iza ihany koa afaka misoratena andrombaka ny fiandrianany vahoaka souveraineté populaire. Sarotiny amin'ny fampanajana ny voalazany lalàna fototra ny mpitandro filaminana. Ny mpitandro filaminana dia natao hiaro ny androm-panjakana ary hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Tsy mila korotana na krizy volena intsony ny vahoaka malagasy fa mendrika iaino anatin'ny fitoniana sy filaminana tanteraka. Koa hijoro ary tsy anaiky ny fanakorotanana amin'ny endriny mivantana na ankolaka eto amin'ny firenena izay mpitandro filaminana. Vavaony lalao nosy raha ny taremarika ofisialy ny ariva teo medaly volamena misa 7 no azon'ny Madagasikara amin'ny lalao nosy andiany faraka 10. Medaly volamena misa 20 kosa ny Maurice eo amin'ny lahatrana faharoa. Tsara ny vokatra hoy ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja kickboxing izay nitotosaina teny amin'ny efitrano malalaky ny CCI Vato. Nahitana mpikatroka malagasy nandray anjara ka ny 4 vehivavy ary 9 lehilahy. Raha ny vokatra azo, medaly volamena 20, volafotsy 4 ary alimo ray no azontsika. Zava-dehibe zany ary efa tsara afany manantena hatrany isika tamin'ity taranja ity. Na dia voasambany azo nandray anjara tamin'ny lalaon'ny nosy ny taranja kickboxing
Nioty vokatra tsara ary isika no voalohany nandrombaka ny medaly volamena betsaka tamin'izany. Mitoy ny fanomanantena ho an'ny mpikatroka rehetra satria mbola maro ny faninanana miandry antsika aty Afrika sy ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranjaka kickboxing izay efa fantatra avokoa ny tete-andro rehetra. Nametraka fanamby ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny Karaté Do fa tsy maintsy andrombaka medaly betsaka amin'ity taranja Karaté Do ity isika. Na dia nisy aza ny resabe sy ny hoe tsy tokony handray anjara tamin'ny fifaninanana ity taranja ity ary samba ny tafiditra amin'ny fifaninanana ny lalaon'ny nosy andiany faraky amby folo izay atao eto amintsika izany. Raha ny vokatra dia tsara satria nahazo medaly volamena misy 5, volafotsy 1 ary alimo 1 ireo mpikatroka mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy ary noporofoiny izy ireo fa tena miaro tanteraka ny voninahim-pirenena izy ireo. Ny lalao famaranana ho an'ny kata par ekipa lahy sy vavy dia atao rampitso eny amin'ny kianja mitafony Mamasina ary izay ihany koa no mamarana ny fifaninanana ho an'ny Ayady Karaté Do. Androany no fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny taranja baolina lavalava lalaovin'olona 7 izay ahitana firenena 4 mandray anjara: i Madagasikara, Mayotte, Maurice ary La Réunion. Fandresena 3 avy no azon'ny ekipa-pirenena malagasy teo amin'ny lahy sy vavy. Lavon'izy ireo tamin'izany La Réunion, Mayotte ary Maurice izay ampiatrehantsika ny lalao famaranana ho an'ny rampitso. Tsara ny mampafantatra fa izay voalohany isam-bondrona no hipata ny medaly volamena ho an'ny rampitso raha mitoy ny fandresentsika ireo mpifanandrina amintsika. Efa ela ny nanomatena ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja rugby 7 ary hatreto aloha azo lazaina fa voalohany isika aty amin'ny faritra ranomasimbe Indiana. Manaporofo izany ny vokatra amin'izao lalaon'ny nosy andiany faraky amby folo atao eto amintsika izao. Raha ny vokatra amin'ny ankapobeny mitanana laharana voalohany hatrany ny atleta malagasy miatrika ny lalaon'ny nosy andiany faraky amby folo izao. Mitotaly 7,900 indray ny medaly azon'ny atleta malagasy raha ny antotanisa voaray ny ariva teo, ka medaly volamena misy 700, volafotsy 80 ary medaly alimo 20. Eo amin'ny laharana faharoa i Maurice izay nahazo medaly volamena misy 20, volafotsy 20, alimo 20. Laharana fahatelo misy an'i La Réunion manana medaly volamena 7,20, volafotsy 17, alimo 4,20. Fahaefatra Seychelles nahazo medaly volamena misy 5, volafotsy 13, alimo 4,30. Manaraka azy laharana fahadimy Comore mahazo medaly volamena 4, volafotsy 10, alimo 9. Laharana fahaenina i Mayotte sy Maldives izay samy nahazo medaly volamena misy 3 avy. Famonoana fo amin'ny fitakinana natao fotsiny no nataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ireo toko tsy misy tanteraka hoy ny mpampianatra voareo mpiasam-panjakana misy 39 nivoaka teo anivon'ny école normale supérieure na ny ENS ny volana janoary lasa teo. Ny 4 septambra ho avy izao no fidiran'ny mpianatra saingy hatramin'izao tsy mbola nahavoaray ny contrat de travail nampanantenaina izy ireo. Fanadihadiany ny Lara Nefson. Hatramin'ny androany tsy mbola nahazo ny contrat de travail ireo mpampianatra avoaray ho mpiasam-panjakana miisa 30 nivoaka teo anivon'ny école nationale supérieure na ny ENS ny volana janoary lasa teo. Misy araka izany ny fanambarana nataon'ireo mpampianatra iantsona ny tompon'andraikitra anafaingana ny fomba fiasa. Manome fimpitoana ny ministera voakasika izahay hamoaka izany fimpitoana izany hatramin'ny 5 septambra 2024. Aorian'io fimpitoana io dia tsy tompon'andraikitra amin'izay zavatra mety hitranga izahay. Manao fanambarana ny solotena ny mpianatra eran'ny Madagasikara. Mahatsiaro tena ho voailika tanteraka ireo tanora malagasy amin'ny fampanantenana lavareny ataon'ny mpitondra. Famonoana afo fotsiny ihany no ataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sa ny fanazavana. Volana janoary izay ny voaram-piasam-panjakana. Efa volana inona atsika izao? Volana septambra. Efa manomboka volana septambra atsika izao magaga anay nefa mbola tsy mamonjy ny toerana iasana ihany izahay. Milaza foana ministera misy dingana tsy maintsy arahana. Moa ve tompo mbola tsy vita foana ny dingana hatramin'izao, dingana toy nahoana loatra ary matsapo voavakavaka zay satria nahoana. Nisy taona tamin'ny taona lasa nafatra mpampianatra avy any ivelany isika. Ifarinareo amin'izay vaovao zay retsika rehetra. Dia ny magaga anay tsy ampy roa volana akory dia efa namonjy toerana iasana ilay mpampianatra. Fa manana tompoka rehefa izahay mpampianatra malagasy iray raha aminareo dia 7 volana teorina mbola tsy mamonjy ny toerana iasana. Matsapa tena voasazy tompoka izahay. Izahay nefa tsy nanao ratsy. Tsy manam-pahavalana izanisa tompoka izay raha to dia adam-bato raha toka
hiadiny amin'ny solitena mpanjakana fa mitaky andraikitra tompoko izay satria be loatra nefa tokony menanay. Andraisana araka izany ny fandraisan'ny ministera tompony andraikitra andraikitra amin'ny famoahana ny contrat de travail sy ny décision ho an'ireo mpampianatra nivoaka tamin'ny andiany fasify teo anivon'ny ENS manerana ny nosy. Mangina tanteraka ny tsena ny fivarotan-kena ao Tomasina nanomboka androany maraina. Ny fampitiadiavana hatry ny omaly manerana ny tsena ireo henan-kisoa sy henomby. Vokatry ny fitokonana nataon'ireo mpandrara sy mpikirakira hena any an-toerana manoloana ny fahafantaran'izy ireo fa efa lafo tamina orinasa sinoa ny toerana famonoana omby sy kisoa ao Cité Canada. Ery Razafimanana Kolo Tamatavy. Ny tokona nanomboka androany ireo mpikirakira hena eto amin'ny abattoir eto Tomasina. Reny ireto mpandrarany hena ireto fa lafo amina orinasa sinoa ity toerana fikirakirana hena ity ary tsy maintsy esorina eto ka afindra ny Ambalamanasy izay toerana ananganana fotodrafitrasa manara-penitra tetikasan'ny filoham-pirenena. Nisy délégation tonga nitonja taratasy nanametametatra dia nitonja taratasy no vakiana teto ary nataon'ireo délégation reo siny ka rehefa natsianay io ny zavatra nitsanga teto io dia resaka famarotana an'ity laboratoire zay toeram-piasanay ety. Mariana eto aloha fa izay tamin'izay fotoan'izay tsy natsona, tsy mahafantatra ny antony fa na eny fotsiny izay misy délégation zay avy ao amin'ny laboratoire dia mba nanantony izay dia tonga izay nanatrika dia rehefa tonga teto izay dia nisy taratasy mivakiny zareo hoe i laboratoire dia lafo mividiana société, i société io dia anarana sinoa. Zay le société nividy any laboratoire. I laboratoire dia nisanjena tany any amin'ny carreau Ambalamanasy afindra any. Dia io laboratoire io dia nisy famatsim-bola, misy famatsim-bola ary ao anatin'ny tetikasa présidentielle zay zany amin'ny ambangobango no enonay teo. Ka manoloana an'izany hoe laboratoire toeram-piasanay lafo izahay tsy malala zay tsy natsona dia nisy amin'izay ny mpiara-miasa rehetra na mpamono omby na mpamono kisoa na mpiasa ato na ny mpivarokena rehefa na eno an'izay dia tonga fa hoe ahoana ny atao an'izany. Dia nisy lehibe tamin'izareo teo amin'ny azement du territoire eto amin'ny commune be izy iny sa no niteny tsy affaire tsisy idiran'ireo olon'ireo mihitsy zany resaka reo zany fa nareo avy aty miresaka amina. Dia najanay toy izany zareo foana ny famakina ny taratasy iny dia ny endro zay dia nangatanay fotsiny mba mionay le taratasy mivakina teo iny mba ho dinianay ny hoe inona ny tokony ho anjaranay na ny zavatra tokony fepetsa raisinay ao anatin'iny taratasy mivakina reo teo iny. Dia niteny zany zareo hoe manao demande nareo any amin'ny maire dia any amin'ny région maka an'ity taratasy ty zay vao mahazo. Tsy pahan'ny ireto mpandrara hena ireto ny famondrana ny abattoir any Ambalamanasy noho ny alaviran-tany. Eo ihany koa ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny fikirakirana lelavola. Lavitra io Ambalamanasy carreau io raha araky ny olona malala ny fariparitra ny toerana io dia efa hiditra amin'ny faritra Analamalotra izy io. Iny Analamalotra iny carreau iny zany ny sécurité tena mafy be mihitsy dia lavitra le izy lavitra. Ny eto raha izay atapy-tanàna eto raha tonga amin'ny fito eny an-tsena ny hena dia efa misy fetraikany amin'ny varitranao zany ka vao maika any alavitra be any. Mividy hena zany ny filaza azy, mividy hena reo mpivarokeny zany hoe mividy hena aminay zany izy. Dia misy resa-bola zany mihodinkodina amin'ireo olona reo. Dia amin'ny fomba ahoana nitondrana vola any amin'ny toerana io satria ny hena eto amin'ny 5 maraina amin'ny 4 mivoaka. Dia rehefa mivoaka ny hena amin'ny 4 mitondra vola daholo reo détaillant reo mandony vola. Dia izahay patron mihitsy zany no cible aloha ary mety ho cible ao anatiny koa zany reo détaillant reo amin'le sécurité. Mitombo ny dépense mpihinana zany mety izy dia fiantraikany amin'le zavatra hovidiany zareo zany le satria
miakatra be dolo ny dépense an'le asany. Azo atao tsara hoe ireto mpitokona ireto raha ity abattoir efa misy eto ity no ampanaram-penitra fa tsy ilaina akory ny famindran-toerana. Fa raha misy tianareo tokony ho atongavana zany dia hatsaraina izy ity fa hitantsika izy ity fa somary efa ratsiratsy dia ny mety aminay zany dia hatsaraina ny abattoir ary amboarina raha tiantsika satria nisan'izay hoe tsy manaraka ny norme internationale ny abattoir. Dia ny tianay zany raha tiantsika ny ampanaraka ny norme internationale anazy dia ny foto-drafitrasa rehetra atao amin'ny abattoir no havaozina. Ary ekenay ny fanavaozana sy ny fanamboarana zany fa ny famindrana anazy kosa zany dia lavinay marodrefy 100% ary tena tsy ekenay ato amin'ny abattoir na amin'ny omby io na amin'ny kisoa. Dia araky ny fahitantsika io zany fa nanao fanapahan-kevitra zahay fa tsy varotra hena, tsy hamono omby, tsy hamono kisoa, manomboka androany maraina ny azoma, sabotsy ary ny alahady. Ny antony dia ho fangatahanay io zavatra fanehoana hevitra sy fangatahanay io zavatra efa voalaza teo aloha dia miandry ny famindram-ponareo mpitondra zany. Gina tanteraka ny eto amin'ny tsena fivarotan-kena eto Bazarikely efa nisy omaly ny fiaonana tamin'ny ben'ny tanàna izay nangatahany ireto mpandraraha ena ireto. Voamarina fa izy tokoa ny fananganana abattoir manara-penitra any Ambalamanasy ary miandry ny fahavitan'izany vao afindra ireto mpikirakira ena ireto. Fa saingy nandano ny alaviran-tany sy ny tsy fandriampahalemana ireto farany. Itoy hatramin'ny alahady zao ny tsy fisian'ny ena eto Tomasina raha ny nambarany ireto mpitokona ireto. Fa maro ireo ray aman-dreny ankehitriny no mitaraina fasahirana amin'ny fiatriana ny fidiran'ny mpianatra. Izany indrindra no antony hetsika izay ataon'ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miary miainga. Ny tiany ambomanambola sy tany ambato indray ho amin'ny androany no nivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary karakarain'ny fikambanana. Afa-po ireo ray aman-dreny ary maro ireo manantena ny toizany hetsika hatrany. Ny fahasalamana dia mirongatra ary mitombo isan-taona indrindra taorian'ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 ny olona voan'ny aretina Alzheimer na ny aretina toazy eto Madagasikara. Raha nambaran'ny fikambanan'ny Madagasikara Alzheimer mody masoandro manomboka mirosy ihany koa amin'izao fotoana ny salan-taonan'ny olona voan'io aretina io. Raha ireo zokolona manodidina ny 70 hatramin'ny 80 taona no fantatry ny maro fa avoany teo aloha. Mitombo raha isaky ny 3 segondra ny olona voan'ny aretina Alzheimer na ny aretina toazy maneran-tany raha ny fanadihadiana nataony ireo manam-pahaizana manokana amin'izany. Vinavinaina ho 520 tapitrisa teo maneran-tany ireo olona voan'ny ity aretina ity ny taona 2012 ary vinavinaina hiakatra 770 tapitrisa izany ho an'ny taona 2012 raha 730 tapitrisa kosa ho an'ny taona 2012. Ho an'ny Madagasikara manokana, nanomboka nirongatra io aretina Alzheimer io taorian'ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 ary nirosy ihany koa ny salan-taonan'ireo olona voandra ny fanazavana. Matetika dia nitenenina teo aloha hoe aretina zokiolona ny aretina Alzheimer. Izay ny teo aloha fa tsy izay tsy olona izy ankehitriny. Rehefa manomboka mahita soritra aretina Alzheimer na aretina toazy amin'ny olona anankiray tsika, efa taonany maro izay ilay aretina no tafiditra tao aminy fa tsy hoe amin'iny fotoana hitantsika ilay soritra aretina iny. Dikan'izay dia tsy hoe rehefa zokiolona voatratra fa efa taona maro taloha zany hoe raha misy olona matetika tonga eto amin'ny fikambanana raha misy salan-taontsika atao hoe amin'ny 20 taona na 5-70 taona eo dia efa mety hoe 20 taona alohan'izay dia efa nanomboka niditra tao anatin'ilay olona zany ilay aretina fa izay vao hita ilay soritra aretina. Taty aoriana koa izay natsikaritra fa tena olona farany hoe verina mbola tanora be mihitsy ohatra nisy teto amin'ny fikambanana raha matoa anankiray 20 taona tamin'izy vao hoe niditra mpikambana tato no efa nisy soritra aretina. Ny azy tsy voafaritra hoe Alzheimer mihitsy fa aretina toazy fa ny tiana tenenina izany dia hoe mila fitandremana, mila hoe mailo mialoha, mila jerena mialoha zany ireo karazana tranga mandrisika sao dia efa ao amintsika. Ka ilay hoe salan-taona zany ny azo tenena dia hoe metanora fa tsy tiana intsony ilay teny hoe mizokiolona ny tena tratra enina dia hoe eo amin'izay 5-70 taona na 70 taona izay ny akamaroan'ny olona mety hoe miditra mpikambana amin'ny resaka aretina Alzheimer io ato amin'ny fikambanana
efa memieny izy io. Ankoatra ny aretiny fahaverezany fitadiana na ny aretiny fanadinoana izay ahafantarany maro ny aretina Alzheimer, misy eo amin'ny endrika maro ihany koa ity aretiny ity eo amin'ny sambatan'olona raha ny fanazavana. Ny ao ambadika io aretiny io be da be ny olana mitranga hiteny fotsiny hoe tsy fahaizana mandrindry intsony ny fiainana andavanandro, izay zavatra mety ho faran'izay tsotra ho antsika toy ny hoe manoratra nareo mpanangazay zao mandray soratra mety tsy hain'ilay olona tsony na manoratra ny anarany ary na manao ny sonihany ary dia efa azontsika tsaina zany hoe inona daholo ny olana rehetra mety hateraka izany na dia hoe andeha haka pension na haka ny vola fisotrondronoana ary n'ilay zokiolona dia efa miteraka olana be ho an'ilay fianakaviana satria mila mamerina taratasy fanamarinana foana isaky mihetsika kely mba hahafahan'ilay zokiolona misitraka n'izay vola fisotrondronoana izay ohatra fotsiny izay. Eo ihany koa ohatra ny tsy fahaizana intsony mifandray amin'ny fiarahamonina satria no ilay aretina ilay olona voalay aretina mihitsy no efa manomboka matsapa misy zavatra tsy mifanandrify amin'ny manodidina azy, dia eo ihany koa ilay henatra ilay fianakaviana satria noho ny tsy fahalalana ilay aretina dia afenina ilay marary satria hoe mamenatra amin'ny fiarahamonina amin'ny fihetsiny sy ny sisa maro. Tsehivana ny Dr Alois Alzheimer izay mpitsabo ny fahasalaman'ny saina sy ny atodoha no nahita ity aretina Alzheimer ity voalohany taona 1920, aretina izay nampitondraina avy hatrany ny anarany. Hatramin'ny androany tsy mbola fantatra mazava na ny fanafody mifandraiky aminy na ny antony nahatonga ity aretina ity. Ankilany mariana isaky ny volana septambra tahaka izao ny iray volany Alzheimer. Etsika maro araka izany no karakarain'ny fikambanana Madagascar Alzheimer masoandro mody amin'izao iray volany Alzheimer izao ho fanampiana ireo olona voan'ny Alzheimer sy ho fisorohana mialoha ho an'ireo olona izay ahitana fambarana soritra aretina. Trateky ny polisy pirenena teo ampanaovana ny asa ratsy ny ireo jalampamakitrano miisa 3 izay tsy mampandry fahalemana atao amin'ny fokotany Tsaramasoandro ambony Mahajanga fanadihadiany Anja Robert Kolo Mahajanga. Trateky ny polisy pirenena teo ampanaovana ny asa ratsiny tokony tamin'ireo ora sasany marainy ny alarobia teo atao amin'ny fokotany Tsaramandroso ambony ireo jolay mpamakitrano tsy mampandry fahalemana eny anivon'ny fokotany. Eo ampanaovana ny asa ratsiny reto jolay 3 reto no tsatsabodondry ampamakina trano rehefa hosamborona ny rainy nanohatra ny tsoka ary tsy maintsy voatery nampiasa ny fitaovana ampelatana amin'ny polisy pirenena ka voatifitra teo amin'ny feny ary tsy vita an'izay fa mbola niezaka ny tsoka ihany ity jolay ity ary noezana no samborona tsatsa moa izy miaraka amin'ny namany roa ary niaiky amin'ny eloka vitany izy telo reto fa izy ireo no jolay mampiororo amin'ny famakina trano amin'iny manodidina Tsaramandroso ambony Tsaramandroso ambany mavoky iny. Mbola tratra niaraka tamin'ireto jolay reto ihany koa ireo karazana fitaovana maranitra hoentin'izy ireo manao ny asa ratsiny. Tsara ny manamarika fa mpamerokeloka ny iray amin'ireto jolay 3 ireto ka aorian'ny famotorana atao azy ireo dia atolotra ao amin'ny fampanoavana ireto jolay tratra ireto. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia mitaky ny anaovana ny fanambarana amin'ny fankatoavana ny vokam-pifidianana ny avy amin'ny fanoherana ho Gabon ankehitriny ho azy ireo ny kandida notohanany Albert Ndousa no nandresy ary lany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena raha toka efa voafaritra ireo miaramila fa amin'ny alatsinainy izao no hanao ny fianianana amin'ny mahafoloan'ny tetezamita azy ny jeneraly Brice Nguema taoriana kan'ireo tafika ankeriny ny fahefana. Fanazavana eo amin'ny sary ny France 24. Mifamafo tanteraka ny toetra rany Gabon amin'izao fotoana. Manamafy ny fahefana norombany ireo tafika izay nanao fanambarana indray androany fa amin'ny alatsinainy izao no hanao ny fianianana manoloana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny tetezamita ny jeneraly Brice Nguema. Tsy mbola nisy fanambarana mazava kokoa mahakasika ity tetezamita ity androany. Fangalana ny fahefana manoloana ny fifidianana feno osoka no antony nandraisana ireo tafika fahefana. Rajaivina mahery ny polisy anjato ny vato azo ny hiaraka ny fanambaran'ny filoha teo aloha Ali Bongo ka izy no lany indray tantana ny Gabon raha toka 3 polisy anjato ny vato ho an'ny kandida avy amin'ny fanoherana. Antony nahatonga ny tafika tsy nanaiky ny vokam-pifidianana ka nametraka avy hatrany ny fitondrana tetezamita. Mianjandro noho izany nitady ankehitriny taoriany nanendrena ny filohan'ny tetezamita fa milaza ho nandresy tamin'ny fifidianana ihany koa ny avy amin'ny fanoherana izay nahazo ny vato 3 polisy anjato.
mitaky ny anaovana ny fanambarana amin'ny fankatoavana ny voka-pifidianana izay everiny fa nahalan'ny kandidany io avy amin'ny fanoherana ho Gabon io ankehitriny. Mifagnatra indray ny fampalalam-baovao ankasitrahana ny nanarano izany hatramin'ny farany mametraka ny mandram-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. En choisissant l'université PEF, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Nivavo. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.